Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 17 ny volana Febroary 2023. Ry hava malalo amin'ny Tompo, manasanao aho hiara hivavaka amiko alohany anambarako izay zavatra nampitandreman'ny Tompo ho antsika zany. Tena fampitandremana tao anatin'ny Nofy no Nasehon'Ny Tompo omaly divaraina. Ny amin'ny pozin'ilay devoly zany hoe satana mihitsy ny amin'ny tompony iran'izao tontolo izao. Ry havana, hivavaka aloha isika ametrahantsika izany eo anatrehan'i Jesosy Tompo. Ka ny fanahiny irery ihany no hiteny amin'ny alalako, ary koa anokatra ny masom-panahanao. Mba tena atahotra n'Andriamanitra isika ary tena hanaja azy ary andeha araka izay tiany satria Tompoko misy ny afobe. Hiara hivavaka isika Tompoko. Jesosy malalo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao, manandratra anao. Tompo, misaotra satria mbola nomenao tombonandro izahay ahavelomana Jesosy. Misaotra satria maro ireo efa tsy tratrany izany intsony. Tompo malala anandratra anao indray aho, anambara ny fampitandremana lehibe izay nasehonao tamiko tao anatin'ny Nofy. Tompo, mangataka ny fanahy masinao, iteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka oka ianao fanahy masino, no andray ny kontrola ny tenako, satria mpiasanao aho, vazinao aho, ka manaiky aho anao ny asanao. Tiako ny manompo anao, sy manao izay tiany endrinao. Mangataka aminao koa fanahy masino, hikasika ny olona tsiraray avy, tena atsapa ny fahalebiazanao, satria misy ianao, ary mitoetra ao aminay, izay manaraka ny fahamasinanao ihany, araka ny anaranao. Satria tsy tia ota ianao, ka tsy mitoetra ao amin'ny tempolo maloto, fa izay masina ihany no hitoeranao. Mangataka aminao koa Jesosy, aoka ny ranao, andrakotra ahy, sy ny ankohonako, ary ny asanao, sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefany anafoka anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra. Ka adorana amin'ny ranao zany Jesosy dia atsipy any andavaky ny fariafy mandrakizay. Jesosy Tompo, ianao no mandaafo manodidina anay. Misaotra Tompo, satria eo aminay mandrakariva ianao. Misandrata Jesosy eo anatrehany izao tontolo izao. Aleluia. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, araka ny noteneniko teo dia nampanofy ny Tompo omaly divaraina. Tena ho fampitandremana antsika tsiraray avy izany. Alohan'ny tantarako ny Nofy dia nisy teny nanamarina ny Tompo an'izany. Zany hoe ny zavatra nisy eo zany dia zavaiko kely aloha ny andohany na tonga ny Tompo nampanofy ay. Omaly maraina dia ny fomaraina be aho satria nanatitra ny zanako vavy tany amin'ny fandraisana train zany, tany amin'ny gara zany. Dia noho ny niverina avy tany aho dia iverina atory. Kanefany indraindray zany misy ny fotoana rehefa ohatran'izany tsy tonga dia mahita toromaso aho. Fa na dia izany ary efa mivavaka foana zany, na dia alohany anatitra anazy na dia miverina avy any, zay zany vo tafatory. Dia omaly zany omaly maraina, raha niverina avy tany ako dia mbola tsy nahita toromaso zany. Dia ny nataoko zany nijery video ako toriteny amin'ny teny vazaha tao anatin'ny YouTube. Zany hoe tena mifidy mihitsy aho ny amin'izay enoko. Dia nampahafantaran'ny Tompo zany tamin'ny fotoana io, satria ilay toriteny
dia nampafantatra momba ny amin'ny ny hoe ny mozika. Tamin'Andriamanitra namorona ny mozika dia i Satana no tena hoe anjely tsara tare ary nomena ny fitaovana ho an'ny mozika mihitsy zany i Satana. Ry havana, nampafantary fanahy masina ahy tao anatin'ilay toriteny izany verse izany, na dia efa nisy ara ny fotoana ny tadiavako momba an'izay verse izay. Manazava bebe kokoa izany satria misy zany no nanotany dia isorana ny tompo fa nampafantary ny tompo ahy omaly maraina izany zavatra izany. Ovakintsika rehefa aveo mba tena atokisanao tsara ary sarahanao amin'ny iran'izao tontolo izao, na ny hoe ira fivavahana nefa ny amperahana amin'ny fomba n'izao tontolo izao. Tena ny mozika izany no olazaina eto. Ry havana, no ny aveo dia nanome verse io mpitondra fivavahana io. Ny verse nomeny dia ao amin'ny Ezekiela 20:17 ka hatramin'ny 7:10 manambara momba an'izay zavatra izay. Dia koa ao amin'ny bokin'i Isaia 4:1-1:10. Ry havana, alohany amakiko an'ireo verse roa ireo dia nony efa maraina ny andro zany hoe efa vita zany lay nofy dia noho ny foako dia nangataka fanamarinana tamin'ny fanahy masina momba ilay nofy nasehoany tamiko. Vo eo ampandolehana mivavaka aho dia efa miteny amiko ny fanahy masina hoe tsy manana na inona ato amiko izy. Aleluia! Izay teny izay dia fantatritsika tsara ao amin'ny bokin'i Jaona 4:4-7. Tamin'ny Jesosy nampitandrina an'ireo mpianatrany ny amin'ny hoe fa avy ny andrian'izao tontolo izao nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Ry havana, i Satana no tenen'ny tompo io. Zany hoe ny ira zao tontolo izao na ny mozika zao tontolo izao dia oka ho tsapantsika tsara fa tsisy ifandraisany amin'ny Andriamanitra mihitsy na amin'ny mozikany Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra no tompony fa i Satana no nanova ny mozika. Mbola nanamarina ihany koa ny fanahy masina no nefa vita ny vavaka nataoko dia mbola nangataka fanamarinana aho zany amin'ny alalan'ny teniny, zany hoe manokatra baiboly dia izay asehoan'ny fanahy masina eo zany no tena hoe ataoko satria ny amin'ny hoe amoahako video ny amin'ny fanazavana an'izany. Ry havana, vo nanokatra baiboly aho dia eo amin'ny bokin'i Isaia 9 no natorony ay. Io Isaia 9 io 9 no noraisiko satria io tenin'Andriamanitra io izay manambara hoe ovakifiany amin'ny anaran'i Jesosy tompo Isaia 9:9. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary nandreny feon'ny tompo aho hoe iza no iraiko, iza no andeha ho irakay. Dia hoy aho, inty aho, irao aho. Amen. Aleluia. Aleluia. Ry havana, io teny tompo io izay nametraka fanontaniana tamin'ny Isaia mpaminany ny amin'ny hoe iza no iraiko, iza no andeha ho irakay, dia namaly Isaia mpaminany hoe itia aho, irao aho. Amen. Ry havana, io teny io dia teny anankiray tao anatin'ny teny sasany izay nomeny tompo ahy tamin'izy ny antso ahy anao ny asany. Efa taona maro izay. Navery ny fanahy masina tamiko ilay teny omaly.
nampahafantariny tsara fa ilainy aho anambara izay zavatra nasehony tamiko. Aleluia, aleluia, misaotra Jesosy. Ry havana, ho famonjena ny fanahinao. Ho famonjena ny fanahinao sy ny hafa ihany koa. Oka ianao izara foana amin'ny olona tsiraray avy izay rehetra henonao mba amonjena ny hafa ihany koa. Ry havana, ny ten'Andriamanitra hoy aho alohany hitantarako ny Nofy dia ao amin'ny bokin'ny Ezekiela 7:17 ka hatramin'ny 7:20. Ovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia mangataka anao aho tena anaraka tsara. Satria ho tsapanao eto ny tena tiany Tompo ambara mombany amin'ny ira. Ovakintsika izany Tompoko. Manomboka eo amin'ny 7:20. Tany edena sahan'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra, ny eloelo teo amboninao dia ny karneola, ny topaza, ny oniksa, ny krizolita, ny berila, ny jaspi, ny safira, ny rubisy, ny emerauda, ary ny volamena izay nandravaka ny aponga tapakao sy ny sodinao. Tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao dia kerobima voaositra izay manaloka, fa voatendriko ianao. Tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao. Teo amin'ny vato mirehitra no nitsangananao. Tsy nanatsiny anao tamin'ina le anao. Hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita eloka tao aminao. Nohany abetsahany varotra nataonao dia nofenoinao loza tao aminao ka nanota ianao. Dia nolotoiko ianao ka nariako niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra. Nosimbako ianao ry kerobima manaloka ka tsy eo amin'ny vato mirehitra intsony. Niavonavona ny fonao noho ny atsaratarehinao. Nosimbanao ny fahendrenao mba amin'ny famirapirantanao. Nazerako eny amin'ny tany ianao sady natolotro ho fitalanjonan'ireo mpanjaka noho ny abeany elokao tamin'ny tsy fahamarinany varotrao dia voalotonao ny fitoeranao masina. Koa izany no amoahako afo avy ao aminao andevona anao ary ataoko tonga lavenona eny ambonin'ny tany anao eo imason'izay rehetra mijery anao. Ny firenena rehetra izay mahalala anao dia ho gaga anao. Ho tonga zava-matahotra ianao ary tsy hisy intsony mandrakizay. Amen. Ry havana, tena zava-doza izany. Io zany isatana tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra anazy dia ny zavatsoa tsara be maro noforon'Andriamanitra niaraka taminy. Tena zavatra mahagaga izany. Tao anatin'izany ny vatosoa rehetra. Ny eloelo teo amboninao dia ny karneola, ny topaza, misy isan-karazany izy ireo. Fa tsy ho tonontsika avokoa ny emerauda, ny volamena, ary napiny ten'Andriamanitra hoe izay nandravaka ny aponga tapakao sy ny sodinao. Izay nandravaka zany ny aponga tapakany sy ny sodinany. Ary ny teneny ten'Andriamanitra eto fa tena kerobima voaositra ary voalaza eto koa fa tsara tare. Zany izy tamin'izany fotoana izany. Fa noho ny fahotany dia lasa mahatahotra zany izy io. Lasa mampatahotra zany izy io. Ary manambara ny ten'Andriamanitra fa manaloka. Zany hoe manaloka n'Andriamanitra. Miavonavona te akamplasin'Andriamanitra. Ary noho ny atsaratareny dia niavonavona izy.
ry havana mila mitandrina isika. Voalaza mihitsy amin'ny 7:7 ny avinavina ny fonao noho ny atsaratarehinao. Tena tsaratarehibe zany izy io teo aloha. Dia ny teny ten'Andriamanitra nazerako eny amin'ny tany ianao. Zava-doza. Efa ety izy. Averiko indray efa hitako tanatin'ny Nofy. Efa ety ambony tany izy tompoko. Mila isika mitandrina. Dia manambara ihany koa ten'Andriamanitra hoe amoan'Andriamanitra afo avy ao aminy andevina azy. Ho gagan'ny firenena manontolo izy. Io ry havana ilay izy any amin'ny afo be. Any amin'ny afo be ny lapany. Ary mitady antsika izy ho entiny hiaraka hijaly aminy any. Ry havana, ny amin'ny 9:10 dia manambara ny ten'Andriamanitra hoe ny firenena rehetra izay mahalala anao dia ho gaga anao. Ho tonga zava-matahotra ianao ary tsy hisy intsony mandrakizay. Amen. Io lay any amin'ny farany. Rehefa ho avy lay ady farany dia tonga amin'ilay hoe ao amin'ny ten'Andriamanitra hoe tsofin' Jesosy fotsiny izy dia ho levina tanteraka amin'ny ady farany tompoko. Avy eo amin'ny vavany fotsiny Jesosy no mitsoka. Any Satana dia vita treo mandrakizay. Dia ho any amin'ny fariafo mandrakizay izy tsy mivoaka n'intsony. Ry havana, ao amin'ny Isaia 4:10 hoy ao teo 1:10 dia ijoro vavolombelona ahako. Dia mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Navarina ho aty amin'ny fitoerany maty ny tabia sy reharehanao. Mba miny feo ny valianao, kankana no ilafianao, ary olitra no mandrakotra anao. Amen. Ry havana, any amin'ny fitoerany maty ny voninahitany. Zay no tiany ten'Andriamanitra eto. Ny fahalebiazany dia any amin'ny fitoerany maty, any amin'ny afo be. Ny fitoerany maty dia ilay efa nolazaiko teto fa efa afo be. Ilay nisy alay mpanan-karena izay tantara ato anaty Baiboly dia i Lazarosy eo atratrany Abrahama. Dia ilay mpanan-karena efa any amin'ny fitoerany maty satria efa ao anaty afo be izy ary may mangataka gotona rano tamin'ny Lazarosy. Ny fitoerany maty dia any Satana. Ry havana, manambara ny ten'Andriamanitra eto fa any ny voninahitran'io Satana io, ary koa mba amin'ny feony valiany, kankana no ilafiany, ary olitra no mandrakotra azy. Zava-doza, kankana no ilafiany, zany hoe fandrinany. Kankana velona, kankana tsy mety maty, araka ny ten'Andriamanitra koa izany. Izay no ilafiany, ary olitra no mandrakotra azy. Ry havana, ze olona ho any amin'ny afo be dia izany zavatra miseho. Zava-doza marikoriko. Ijoro vavolombelona ako. No ny avy nare an'ilay video zany dia natory am'izay. No ny natory aho dia nampanofiany ny tompo. Zany hoe ny fanahiko zany no entiny tompo nasehony an'ilay devoly. Le pose lay devoly tompony mozika dia i Satana izany. Satria manana ny miaramilany maro izy. Dia izy amin'ny endrikany mombany amin'ny mozika. Ry havana, hitako io devoly io izay mitarika fanahy maro any amin'ny elo mombany amin'ny mozika ao anatin'ny Aizina izy io. Tsy haiko ny toerana nitondrasan'ny tompo ay. Ao anatin'ny Aizina tanteraka zany ilay devoly. Dia Nihevaheva izy. Fa ny poziny ohatra ny olona mandoalika. Raha ohatra ka mandoalika isika
dia ohatran'izany ny poziny afa mihevaheva. Dia izy dia lehilahy. Ohatran'ireny olona manao sport ireny. Izany hoe matanjaka be. Ary hitako fa manao pataloha zany izy io. Fa ny tena nahagaga ahy dia ny volony dia lava be sady malama. Ohatran'ireny volo namboarina ireny zany. Le fataontsika vehivavy ireny le manatsotra volo ireny. Efa tsy manao azany intsony moa aho satria tsy ekeny tompo izany. Tsy ekeny tompo izany. Fa mila isika arak'izay nanaovan'ny tompo antsika ihany. Dia ny volony zany malama be ary lava ilay volony. Dia mihevaheva zany izy io. Tsy naseho an'ny tompo ahy ny tarehiny, fa alavitra zany izy io naseho an'ny tompo ahy dia ao anatin'ny Aizina. Dia noho aveo nikikika be ako. Nikikika, tena nikikika, ny fanahiko zany no nikikika. Dia niteny hoe raha Jesosy, raha Jesosy. Dia niantso Jesosy fa mbola teo amin'ilay toerana ihany zany mijery an'izy io. Izy io alavitra fa naseho an'ny tompo mihitsy zany hoe io lay izy. Dia noho aveo efa afaka elaela zany dia niteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vao niteny an'izay ako dia naverin'ny tompo teo ambony fandriana. Zany hoe taitra zany nahatsiaro fa hoe netin'ny tompo nampafantarin'ny tompo an'izay zavatra izay. Ry havana, isaorako an'ny tompo lehibe. Isaorako an'ny tompo lehibe. Nampafantatray zava-miafina mba ananarany ahy sy ho anao koa. Ampitandremany ahy sy ho anao koa. Isaorako azy satria efa tsy mihaino hira n'izao tontolo izao intsony aho na ny mozika ara. Fa raha ohatra sendra tonga anatin'ny sofina dia mangataka ny rahan'i Jesosy mandrakotra ny sofina. Ary koa mandroaka devoly. Na amin'ny hita maso ara izany hoe mahita hoe olona mihira na hoe tele mandeha ka misy mozika an'izao tontolo izao. Satria ry havana mila isika mitandrina. Ny amin'ny fotoana hainontsika hira fivavahana sy irahantsika hira fivavahana dia tonga ny tompo mihaino sy manatrika antsika. Raha hira ho azy izany. Raha hira ho fanajana azy fa tsy hoe izay hira rehetra irahintsika izao. Hoe hira fivavahana ity dia mitsinjatsinjaka be ako hoe hira fivavahana ity dia fangaroko amin'ny feonkirana izao tontolo izao dia hiaino ahy ny tompo. Tsy atompoko. Mila mitandrina isika. Rehefa kasitrahany tompo ny hira dia ho raisiny ny hira fiderana sy ny hira fibebahantsika izany. Na ny hira fanolorana tenantsika ary. Dia oka isika atsapa manomboka an'io. Fa rehefa mihaino hira n'izao tontolo izao isika. Na manao ny hira n'izao tontolo izao. Dia i Satana no tonga eo manatrika anao. Izy no tonga eo falifaly manatrika anao. Ary miandry anao any amin'ny afobe. Satria manandratra azy ianao tompoko. Manandratra azy. Miantso azy. Rehefa mihira ny hira n'izao tontolo izao. Na mihaino ny mozika n'izao tontolo izao. Mankasitraka. Manome voninahitra an'i Satana amin'izany fotoana izany. Izay olona manao izany. Sy mihaino izany. Fidio ny tompo ho tompoinao. Fa ny fideranan'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia mila ho toy ny hira izay kasitran'Andriamanitra. Ry havana, mampafantatra koa ny tompo. Fa tena hoe ny fahitako an'ilay poziny vatany io, Satana io ao anatin'ny Nofy dia hita tokoa fa araka ny teny izay novakiantsika teo amin'ny Ezekiela. Tena anjely tsara tarehy izy io teo aloha. Tena anjely voaositra ary tsara tarehy izy io teo aloha. Satria hita mihitsy hoe ny vatany dia vatana tena hoe nosoran'Andriamanitra mihitsy teo aloha. Ary na le volo ara,
anjely tanteraka teo anatin'Andriamanitra teo aloha, fa ankehitriny dia ratsy mampatahotra satria mangalatra ny ondrin'Andriamanitra, manaloka an'Andriamanitra, manaloka an'Andriamanitra, tady angalatra ny plasin'Andriamanitra. Ka aoka re tompoko ny amin'ny fanarana an'izao tontolo izao, fa afo be no ovantanitsika raha makasitraka an'izao tontolo izao isika. Aza miavinavina itsony ka izao ny iranay, zay izao tsy nantianay, zao no fombanay. Ho any amin'ny afo be nao. Raha korala ka mbola manao hira zao tontolo izao sy mozika zao tontolo izao ampiarahanao ho ataonao fiderana an'Andriamanitra, na everinao hoe ho fiderana an'Andriamanitra. Ny fitafiana, fijejejona, fanandratantena dia mitandrema tompoko, fa afo be no miandry. Toetra Satana izany, miavonavona, te hanaloka an'Andriamanitra, satria noforoniny ny tsara dia te hanaloka an'Andriamanitra. Jerevo ireo zava-tsoa sarobidy izay noforon'Andriamanitra niaraka taminy. Izay no hitambazany antsika zanak'olombelona hoe omeko izao rehetra izao ianao. An'Andriamanitra ny herena sy ny voninahitra, fa ny herena ny titany ity dia afo be no miandry. Aza tia arena, olona dia tena tia volamena, tia vola, tia trano, tia fiara, tia fireharehana. Any Satana ianao raha mbola miaina ao anatin'izany. Mitandrema tompoko. Jesosy nanetry tena. Jesosy tsy nampiseho ny fananany mihitsy raha tetỳ ambony tany. Aza ane zao rehetra izao aza ny lanitra sy ny tany, fa nanetry tena izy. Toy zanak'ondry hoentina novonoina. Ry havana, isika nefany tia manambombony tena, manetretena tompoko eo anatrehany tana maherin'Andriamanitra. Dia ho asandratr'Andriamanitra ianao. Ry havana, oka isika hitandrina, oka isika tena hiambina. Ny teny izay noteneniko teo momba n'ilay hoe rehefa midera isika an'Andriamanitra dia tonga Andriamanitra manatrika antsika. Raha ohatra midera Satana ianao amin'ny hira zao tontolo izao, dia tonga koa izy manatrika anao. Zay no tenen'ilay mpitory fivavahana omaly, zay no teneniny omaly tamin'izany aino an'ilay YouTube. Ry havana, tena marina izany, tena marina izany. Naseho an-tompo ahy ny tompony mozika zao tontolo izao, ary efa tafiditra anatin'ny fiangonana izany. Aza manaraka ny fanao zao tontolo izao, fa oringana ianao tompoko, oringana araka ny tenin'ny tompo izay novakintsika teo, izay noteneniko tery am-piandohana hoe tsy manana na inona ato amiko izy. Hoy Jesosy tompo, hoy Jesosy tompo, tsisy fandraisan Jesosy amin'ny Satana. Ka miovary tompoko, fa tiantsika izy. Ry havana, ajanoko hatreo ny anio, oka isika isaintsaina ny amin'izay momba ny fiainantsika tsiraray avy, fa iseho hoeo anatren'Andriamanitra isika rehefa ho avy ny fotoana. Ry havana, raha mbola misy ny fotoana omeny tompo dia mbola miverina ety ihany aho. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.